Ny fikambanana tanora miantsehatra kosa na tami dia nanolotra firarintsoa ho an'ireo mponina eo anivon'ny fokontany Tsaramasay sy Akorondrano andrefana ho fiarabana ireo tratry ny taona zava-dehibe ho an'ny fikambanana moa ny sosialim-bahoaka raha araka ny nambaran'ny filohan'ity fikambanana ity. Nidina teny amin'ny fokontany Tsaramasay sy Akorondrano andrefana ny fikambanana tanora miantsehatra na tamia iroso amin'ny fiarabana tratry ny taona sy nanatra firarintsoa ireo mponina toerana maraina io. Araka nambaran'ny filohan'ny fikambanana Andriamatoa Benjamin Randremaefa dia nametraka laharam-pahamehana ny fitsonjovana ny sosialim-bahoaka ny fikambanana tamia. Eo moa ny tanora ararotina mihitsy izany ny vimbina tantely tapadaba sy solom-body akoho nahitana vary sy paty ho an'ireo be antitra zato ny fikambanana tamia. Nanolotra baolina rugby ny ekipa 5-10 Mpiranao Akorondrano andrefana ihany koa izy. Lohateninay zany dia misaotra betsaka amin'ny association tamia mitondra izao fanampiana ho an'ny vahoaka. Araka nambarana Andriamatoa Benjamin Randremaefa trany dia fisantarana ny asa sosialy izay tanterahan'ny fikambanana izao tanterahana androany izao ary mbola ho avy kosa ny manitsabeny. Ireny fanadihadiana ireny ary no mamarana ny vaovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra anao hatrany nanjohy an'izany hatramin'ny farany. Aorianan'izao fampalam-baovao izao dia manasa anao anaraka n'ilay tantara mitohy amin'ny tondran'ny lohateny hoe El Diablo mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy ary.